zay rehetra tsy haiko tsy takatriny saiko de fantatro tompo fa hainao atao zay rehetra tsy ho vitako satria voafetra ihany aho de fantatro tompo fa vitanao rehetra tsy haiko tsy takatriny saiko de fantatro tompo fa hainao atao zay rehetra tsy ho vitako satria voafetra ihany aho de fantatro tompo fa vitanao tsy manay tsy matahotra tompo satria ianao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko ianao zay rehetra tsy haiko tsy takatriny saiko tombody fantatro fa hainao atao zay rehetra tsy ho vitako satria voafetra ihany aho de fantatro tompo fa vitanao tsy manay tsy matahotra tompo satria ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko 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 ianao manay tsy matahotra tompo satria ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko sy sainiko ianao mahay manao mihoatry izay retrangatahiko
sainito sy sainito ianao. Alleluia, faly miaravatsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola feno fifaliana trano ny tenako raha mbola afaka miara manompo an'Andriamanitra miaraka amintsika amin'ity takariva ity. Andriamanitra le tsara indrindra, le tompony izao rehetra izao, le mpanao fahagagana, le mpanao lalana, le dadantsika, le mpiaro atsika, le mpiambina atsika, izay nanome tena ho atsika mba ahafahantsika vonjena antoerana amin'ity takariva ity. Faly indrindra ny tenako afaka manompo anazy, faly indrindra ny tenako afaka miara mivavaka sy afaka manadatra ny anarana miaraka amintsika sy ianao. Ankehitriny dia faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manasa anao invité ihany koa ny namanao ny olom-pantatrao rehetrarehetra, ny havana, ny zoky, ny zandry, ny zanakao invité anaraka an'izao live izao, satria Andriamanitra dia efa nanomana zavatra tsara, zavatra mahagaga, zavatra vaovao ho antsika sy ianao indray amin'ity andro hariva ity. Aza misalasala ihany koa mizara an'ity live ity eo amin'ny Facebook, eo any amin'ny WhatsApp, any amin'ny plateforme rehetra izay fantatrao izarao mba hitonga ny rehetra ny vaovao mahafaly. Hitany koa dia faly manitana anao hoe raha misy zavatra mahakasika anao dia aza adino manoatra zany amin'ny commentaire, aza adino ihany koa manao réaction, faly izay mifandraisanao anjara. Amin'ity takariva ity dia zava-baovao no ataontsika anantenan'Andriamanitra indray tsika amin'ity andro hariva ity. Ilay Andriamanitra mahefa ny zavadrehetra moa no resahany eto, ilay Andriamanitra tia atsika moa no resahany eto, ilay Andriamanitra niantso atsika tamin'ny anarantsika no resahantsika eto dia andao tena hoe anantenana azy. Na inona zavatra mety lalovantsika, na inona zavatra mety atrehantsika, na inona zavatra mety manakotaba ny saintsika, manantsika manan'Andriamanitra tsy be fitiavana izy ary Andriamanitra mavita manala atsika amin'ny olana izy, Andriamanitra mavita mampifaly atsika izy, Andriamanitra ny nofo rehetra, Andriamanitra mahefa ny solution rehetrarehetra. Ka andao tsika anantenana azy amin'izao fotoana izao, asandrato avy hatrany aza amin'ny vavaka ao dia andao anantenan'Andriamanitra amin'ity andro hariva ity. Raha io mbola mankasitraka anao zay satria tsara ianao dadabe fitiavana tokoa ianao, ka mbola nomenao fahasoavana zay, mbola nomenao tombontsoa afaka anatrika ny fotoam-bavaka androany hariva ity. Ny fantatray dada fa maro maolombelona mety manakotaba ny sainay, mety manavezatra anay, mety mampalahelo anay, mety mandratra fonay nefa dia androany ka tonga eto zay dia manantena tanteraka anao satria ianao le tompony vahaolana, ianao le tompony fiadanana, ianao le tompony izao rehetra mihitsy. Tsy zavatra tsy hainao atao, tsy zavatra tsy hainao atsangana, tsy zavatra tsy hainao amboarina, tsy zavatra tsy hainao hoe tanterana. Ka androany raha manantena anao zay dia nefa tsy anantena foana izay fa satria zay ino anao, satria zay anantena anao dia ahita ny voninahitra ao, ahita ny fahatsaranao amin'ity androany ity. Dada mila anao zay amin'izao fotoana izao, mila anao zay amin'izao fotoana izao. Tompo, mbola manantenanao ny foko, na dia tsy fantatro aza izay fomba hitondranao ahy. Mety tsy azoko ny antony fiainako anio, kotsan-dranomaso ny tavako indraindray, nefa Tompo, mbola manantenanao ny foko. Tompo ny foko, mbola manantenanao, ianao no tokan'ilay hoavy fiainako. Tompo ny foko,
masoandro iray fazavany androko na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy reo rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko azay zay fomba hitondranao ahy de keo tompo fa ianao tsy andao ahy tompony foko mbola manantenana ianao notonkanilay hoaviny fiainako tompony foko de mbola matokana ianao lay masoandro iray fazavany androko na tsy fantatro azy zay antony fiainako any sy reo rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko azay zay fomba hitondranao ahy de matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy na tsy fantatro azy antony fiainako any sy reo rano maso indraindray makotsa ny tavako na tsy hoazoko azay zay fomba hitondranao ahy de matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy de matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy de matoky ao tompo fa ianao tsy andao ahy manantenanao tompo Halleluja. Mino fa satria tsika mananten'Andriamanitra dia tsy afoy tsy andao atsika izy na oviana na oviana. Ankehitriny dia andao tena asaintsika n'Andriamanitra, asaintsika ny tompo hiditra tao am-pontsika amin'ity tahakariva ity. Fantaro fa naiza zany da mety toeran'Andriamanitra, eo ny toeran'ny fahafahana, eo ny toeran'ny fifaliana, eo ny toeran'ny firavona, eo ny toeran'ny vahaolana, eo ny toeran'ny zavatra rehetra izay mety ilaintsika. Ka andao tena hoe ampandroso anazy sika hoe mandroso atao am-ponay ahy dada, ataovy izay sitraponao, ataovy izay herinao, fa vony izay ameny tenanay ho anao dia asandrato azo amin'ny feonao ndaontsika hivavaka. Ray tsara indrindra mbola faly ihany izay mbola manana fofy ny fankasana ihany izay raha toka eto anatrehanao. Amin'izao hariva izao dada dia manasa anao zay tena hoe hiditra ny sehatra manokana amin'ny fiainana tsara avy. Eny tsy ankery tsy ampatanjahana fa mifanahinao rery ihany, ireny fantatray fa tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny fahalalanay fa aminao rery ihany.
no ahafahanay androso amin'ny fiainanay, no ahafahanay isurmonter ny zavatra maro. Ka manasa anao zay mandrosoa ianao tomponay ato. Ataovy tena hoe amboary mihitsy ato anatinay ato mba hoe sitrakao, mba tena hoe trano fonenanao ny fonay. Ka dia ho tamana ianao, anao zavatsoa, anao zavatra tsara amin'ny fiainanay. Dada, mandrosoa ianao eto amin'ny fiainanay. Mifalisady ny fonao fifamanao ny asan'Andriamanitra. Tsy taky ny idiranao ety ny voanao satria famponao Andriamanitra
efa manatanteraka zavatra tsara, zavatra soa ho anao sy ny fiainanao. Ary amin'izao fotoan'izao dia ndao tena hoe angataka amin'ny fanahy masina indray tsika satria tsy mahefa tena irery tsika. Ary ozy izy ho avy izy ny famarinana tsy hanambara zay tenany izy fanambara zay ampon'Andriamanitra angatao mihitsy fanahy masina mba tena hitaridarana antsika sy ianao androany anazava ny saintsika mba afatsika atakatra ny vision, atakatra ny teny zay ho alefan'Andriamanitra amin'ny alan'ny mpanompony amin'ity androany ity dia asandrato ny feonao. Iray amin'izao fotoan'izao dia mbola misaotra anao ihany zay afeny fifaliana zay raha toka tonga eto amin'ny fanatrianao ary mbola afaka mangataka le kadô tsara indrindra zay natokanao ho anay zay tianao ny fanahy masinao. Dada manasa ny fanahinao zay tena hoe miasa ny fiainanay tsara iavy. Oka dada niny zavatra mety holazainy eto androany tsy teny hoe iraraka fotsiny tahaka an'izao na tsy teny hoe zavatra ho takatra ny sainay fotsiny foka le fanahy masinao no anazava ny sainay, anazava ny momba ny rehetrarehetra, anohatra ny masom-panahinay mba ahafahanay ahita dada, ahafahanay takatra ny zavatra rehetra zay holazainao amin'ny alalan'ny mpanomponao ka dia hisy impacte lehibe zany amin'ny fiainanay tsara iavy. Eny raha misy ihany koa eto androany olona zay mety reradreraka, olona zay mety sahirana, olona zay mety malahelo, izy ianao hoe ianao dia fanandefa mpampiona ho anay dia fanahy masina ka manasa fanahy masinao zay répareo ny zavatra rehetra zay simba ho ponay, répareo ny zavatra rehetra zay mety malahelo aminay fa dia oka ianao niasa ka dia hisy zava-mahagaga iseho eto androany fanahy masina. Omena ianao sehatra iray manontolo midina ianao amin'ny fiainanay, midina ianao amin'ny fiainanay dada. Milanao zay andro amin'ny fanahy masina midiny eto amin'ny andro fanahy io midiny anao ka finoy tanterakao lako fignerinao mba andeha tsy ho reraka fanahy io midiny anao afenoy tanterakao lako fignerinao mba andeha tsy ho reraka tena mila anao tontolo piainako tsy mahefa ninonino no raha tsy eo ianao fa ny herinao regiany no mba mampatanjakay mandrisia teno ianao tena mila anao tontolo piainako tsy mahefa ninonino no raha tsy eo ianao fa ny herinao regiany no mba mampatanjakay raha mandresia teno fanahy io midiny anao ka fenoy tanterakao lako fignerinao mba andeha tsy ho reraka fanahy io midiny anao ka fenoy tanterakao lako fignerinao mba andeha tsy ho reraka tena mila anao tontolo piainako tsy mahefa ninonino na raha tsy ianao fa ny herinao regiany no mba mampatanjakay raha mandresia teno ianao
Tsara ny tompontsika tena misaotra ny fanahy masina ary misaotra an'Andriamanitra ray, misaotra an' Jesosy Kristy tsika mbola afaka manana fotoana hiderantsika anazy androany, afaka manana fotoana iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra isika androany. Ary ity herinandro ity moa dia herinandro ny Paska izay zava-dehibe ho antsika kristianina, ary makasitraka ny tompo ihany koa satria androany ary amin'izao fotoana izao, zao ora zao, zao minitra zao miona ny tany sy ny lanitra. Enina dia amin'ny alalan'ny ity sehatra Facebook ity ary fa Andriamanitra dia eo ary miteny aminao izy androany hariva. Alleloia. Ianao hanandratra ny feonao na hangataka teny ray fotsiny amin'ny tompo. Ianao izay resahako sady arabaiko amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia mahita ny mamitiana ato Titania, Andriana Ansia, Eralbenja, Felona, Isabella, Milan Teresa, Yanta Malala sy Manitra sy ny rehetrarehetra izay manaraka na hita Maurice na ny Madagasikara dia tonga soatsika. Mangatay ianao teny ray androany satria misy secret lehibe izay hotenenina aminao androany. Hitanao matsy ny zavatra rehetrarehetra hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2012 zany no nanomboka ny toroteny fa tsy nisy toroteny anankiray niverina na indray mandeha aza, satria itsika dia mandeha amin'ny alalan'ny fanambarana any an-danitra. Ka tiako ianao hivavaka hoe tompo omeo teny ray amin'ny fiainako pahako mandroso miaraka aminao. Sandrato ny feonao dia mivavaha ianao. Ganezany an-danitro Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara, tsy izy takanao. Amin'izao ora sy segondra zao Andriamanitra dia nanambara ny sitraponao koa ho an'ny vahoakanao, ho an'ny tsirairay avy, ka sio ny fiainan'izy ireo, ka sio ny fon'izy ireo. Oka ny herinao Andriamanitra no hamenao ny tsirairay avy. Oka ny anjelinao masina tompo hitoby anodidina izay matahotra anao. Tompo, izao fotoana izao dia fotoana hifandraisantsika. Ianao no miamboninaharitra eto. Aoka ianao fanahy masina mpianatra anay. Pery ny vavanay Andriamanitra amin'ny anara-maherinao Jesosy. Nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Falindray miona aminao androany hariva. Ary amin'izao fotoana izay andrasantsika ny Paska famonjena izao. Ity volana ity moa dia aza diny fa volan'ny famonjena, ary hitantsika araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Salamo. Alléluia. Salamo 91:16. Salamo fa raiky amin'ny 70:9 izay milaza toy izao: ovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Fotoana ny famonjena ho antsika izao amin'ity volana ity dia fotoana manokana hitodiantsika an'izany hoe famonjen'Andriamanitra any. Ary indrindrandrindra ny Paska masina dia natao hoe famonjeny Jehova. Alleluia. Ary androany dia diniantsika manokana nilay fomba famonjeny Jehova nanomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatraty amin'ny Apokalypsy. Alleluia. Tamin'ny fotoanany zanak'Israely dia betsaka ny zavatra niseho izay niseho tao Egipta tao. Fatantsika tsara mamaky Baiboly tsika dia ny tany voalohany nivadika raha ny randro. Avy eo nisy valala, nisy ina moa grenouille, nisy sobakaka. Avy eo nisy vai. Fa tsy mbola namela mihitsy Farao ny andehanany zanak'Israely.
tsy farao koa ny tena mafy faraky ny tenin'ny baiboly hoe isika dia miady amin'ny fanapaka endy amin'ny rivotra, miady amin'ny resaka ara-panahy zany misy zany fanahy zay mitazona firenena anankiray, misy fanahy zay mitazona tanàna anankiray, fa kosany teo amin'ny ora farany, teo amin'ny intervention n'Andriamanitra farany, dia tamin'ny alalan'ny raha ny zanak'ondry teo tsisy discussion ntsony fa resy ny andrinany Egypta ary namela ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta tamin'ny alalany raha. Zay mihitsy ny tenin'ny tompo mantsy tao amin'ny Exodosy toko 12 andininy 12, Exodosy toko 12 andininy 12 ny teny tahaka an'izao hoe fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany aho, ka hamono matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa, izao ny Jehova. Zany hoe fitsarana ny Andriamanitry ny Egyptianina. Ina moa ny Andriamanitry ny Egyptianina fa reo Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra reo, fitsarana ny Andriamanitra tsy nisy dia amin'ny alalan'ny raha. Alleloia. Jereo amin'ny 17 Exodosy toko 12 andininy 17 hoe amin'ny anara-maherin' Jesosy miaravakitsika, ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita raha dia andalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta ao. Amen. Zany hoe rehefa eo ny rany zany dia tsy mahefa ary voatsara ny Andriamanitry ny Egyptianina rehetra. Alleloia. Zay mazava dehibe an'le hoe ny raha ny fanekena na ninona nandatsaka ny raha ny teo ambolina croix Jesosy Kristy, inona ny tena secret ao anatin'le raha, fa maninona ny zavatra hafa. Raha nijeritsika omaly ny tantarany Ikaina sy Abela dia zao Ikaina namehany voankazo vokatry ny tany, ary Abela namehany zanak'ondro matavy. Inona ny mahasamihafa an'izany? Zanak'ondro matavy misy ny raha, fa ny zavatra nomeny Abela ny voankazo tsy misy raha. Zany hoe tsy ekena eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny tena hoe zava-miafina ao anatin'izany atao hoe raha zany. Alleloia. Ary tsika moa zany mahatsiaro ny Pasika masina dia mahatsiaro ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy 4 taona zay, ary afaka 50 andro tsika dia tsiaro ihany koa ny Pentecoste zay nidina ny fanahy masina, satria zava-dehibe ho atsika kristianina izao vanim-potoana izao. Tsy ny hoe krismasy na ny hoe satria izany krismasy noely zany tsy ao anaty baiboly zany, fa ny Pasika no ao anaty baiboly, ary ny Pasika no asain'ny tompo talazaitsika, ary ny Pentecoste ihany koa dia ao anaty baiboly. Inona moa zany ny mahatonga ny hoe raha, inona ny zava-miafiny raha hijerentsika aloha ny planina an'Andriamanitra, satria izy ny teny hoe manana planina anao, Jeremia 29:11. Inona le planin'Andriamanitra? Andriamanitra dia izao nahary ny lanitra sy ny tany izy ary tian'Andriamanitra hoe nanana vision, nanana fahitana izy ho an'ny tany hoe ametraka olona anapaka eto ambonin'ny tany izy. Alleloia. Zany hoe hozanahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny alalany raha olombelona. Ary raha olombelona io dia mila mifandray amin'ilay fanjakana. Matoa amin'ny teny hoe zanahana dia izao, satria mila mifandray amin'ny fanjakana lanitra. Ny fanjakana tany zay mahatonga antsika mivavaka amin'ny voalohany ho tonga ny sitraponao, ho ataony ny sitraponao ho tonga ny fanjakanao etỳ tany tahaka ny any an-dany. Ny planina an'Andriamanitra mihitsy zany namoronana antsika olombelona dia ny hoe anjaka eto ambonin'ny tany. Efa hitantsika zany tao amin'ny Genesis, fa tsy hoe manjakanjaka fotsiny
fa hoe manjaka ary mifandray amin'ny lanitra. Alleloia. Manjaka ary mifandray amin'ny lanitra, mitondra ny kolotsain'ny lanitra eto an-tany. Amen. Ina mahatonga ny amin'ny teny hoe kolotsaina satria zava-dehibe ny kolotsaina. Kolotsaina ny mahatonga ny olona iray hoe ohatra zao tsika malagasy dia manana kolotsaina hoe soatoavina ohatra, izay ny malagasy antsika. Eto Maorisy koa zareo manana kolotsaina hoe fitambarana amin'ny fahasamihafana ohatra, diversité dans l'unité, kolotsaina ny zareo zany. Misy ihany koa ny kolotsaina ny Frantsa hoe liberté, fraternité, égalité. Ny firenena rehetra misy kolotsaina daholo, ary ny kolotsaina ny lanitra no tian'Andriamanitra napetraka eto ambonin'ny tany. Alleluia. Hoe apetraka raha olombelona anjaka eto ambonin'ny tany, hitondra ny kolotsain'ny lanitra eto ambonin'ny tany. Izay no planin'Andriamanitra. Ary misy zavatra iray tiako fantatra hoe fahafatesantsika, satria fantatsika fa rehefa tonga teo Amaseva dia nanota teo anatrehan'Andriamanitra, tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Amaseva tsy nakatoa ny tenin'Andriamanitra. Izay ny napidi fahafatesana teo amin'ny vatan'olombelona. Mila fantatsika satria androany zava-dehibe ny resaka momba ny raha tsika androany. Ao anatin'ny raha misy ny fiainana, fa ao anatin'ny raha koa misy ny fahafatesana. Fa ny fahafatesana sao dia diso hevitra tsika, tsy Satana namorona ny fahafatesana, fa Andriamanitra ny mpamorona. Andriamanitra ny nametraka ny fahafatesana ihany koa, fa tsy Satana velively. Raha ohatra tsika mijery hoe ao amin'ny Genesis, Genesis toko 7:7. Etsika zany dia misy zavatra fitariana ny sainao alohan'ny hidirantsika ao anatin'ilay hoe fahafatesana aloha. Ozy izy Jehova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehova Andriamanitra dia niantso an-dralelaka nanao tamin'ny hoe aiza. Hitanao Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra mihitsy, mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra, mahalala ny zavatra rehetra, na ny hita maso na tsy hita maso. Dia eto zany fa manina izy manontany ny Adama hoe Adama fa aiza ianao? Fa angamo tsy mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fa ny tian'Andriamanitra ny taniana eto dia hoe Adama, aiza ianao amin'ilay fifandraisan'ny lanitra sy ny tany? Fataonisy fahatapahana ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany. Satria tsaroa fa isakariva dia nanao raport i Adama, niteny an'ny tompo zao ny zavatra nataoko indray androany. Isakariva Jehova dia nidina teto ambonin'ny tany ary niresaka tamin'ny Adama. Izany hoe nisy fifandraisana tsy tapaka tamin'ny lanitra sy ny tany, araka ny teneniko anao hoe planin'Andriamanitra dia ny olombelona anjaka sy anjanaka ny tany ity, anjanaka satria ilay sorsan'ny fitondrana dia an-danitra. Fanjakan'Andriamanitra ny sorsan'ny fitondrana. Ary izay hoe nakaiza ianao ry Adama. Satria inona ny nahatonga ny Adama tsy hita tsony ilay fifandraisana? Satria nanoty Adama. Ary ny tambony ota dia fahafatesana. Izany atao hoe ota zany amin'ny teny Hebreo dia hoe meloka satria mikomy. Izay ny atao hoe ota. Ary eo amin'io fikomiana io i Satana no nikomy voalohany, na atao hoe Lucifera no nikomy voalohany. Tao an-danitra tao mantsy nisy ina moa zany hoe arkange, nisy anjely, arkanjely maromaro, fa anankitelo no tena hoe hita hoe goavana tao. Dia i Mikael iray izay mikarakara ny resaka tafika, resaka défense zany. Gabriel ny iray amin'ny resaka communication. Ary fahatelo Lucifera ny anankiray
amin'ny resaka kolotsaina sy amin'ny resaka voninahitr'Andriamanitra. Ary fantatry ny Satana tsara momba n'Andriamanitra hoe rehefa miteny Andriamanitra dia lalàna zay. Araka ny teny mihitsy hoe raha mamoaka ny tenin'Andriamanitra tsy miverina aminy iny, raha tsy nanatanteraka ny nanirahany anazy. Fantatry ny devoly zany, fantatry ny Satana zany hoe vao miteny io Andriamanitra io dia inona zavatra miseho tsy maintsy tanteraka. Ary teo tamin'izany fotoana zany dia zao ny zavatra niseho, fitahany Satana i Eva sy Adama. Rehefa fitahany Satana i Eva sy Adama dia niteny ny devoly teo anatrehan'Andriamanitra hoe ianao efa niteny fa raha hihinana an'ireo izy dia ho faty koa. Ianao tsy mpandainga fa zany mpandainga ho Satana, fa ho faty koa ireo, ka aiza ny fahafatesan'ireo. Zay no nahatonga ny hoe niditra teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fahafatesana. Ny tenin'Andriamanitra mantsy ao amin'ny Genesis any ny teny hoe zao ataoko daholo ny zavatra rehetra, azonareo hohanina daholo ny zavatra rehetra, afa tsy ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mihinana nareo dia ho faty tokoa. Hitanao zany tsy Satana ny teny ho faty tokoa nareo fa Andriamanitra ny teny. Zany hoe efa nisy teo ny fahafatesana fa mbola tsy aktive ny fahafatesana. Ary ny fahafatesana moa dia tahaka n'ireny hoe biby misy ahoana moa paingotra reny, tahaka ny ohatrany hoe raha amin'izay zao hoe biby misy paingotra, ohatrany hoe tantely, ohatrany hoe inona moa izy teo, ohatrany hoe karazana biby misy manaikitra hoe mipaingotra zany. Zay mahatonga ny Paoly hoe any amin'ny Korintiana 1:5-10 izy miteny hoe fahafatesana aiza lay paingotra. Halleloja, satria ny fahafatesana dia efa teo foana ary nataon'Andriamanitra ho tambony ota, satria efa nisy fikomiana tany an-danitra tany, ary tsy tian'Andriamanitra isy fikomiana teto ambonin'ny tany. Napetrany teo ny fahafatesana, fa napetrany teo koa ny azo mba azo safidy ny olombelona, satria izany olona manjaka zany dia manana safidy zany, manana teny avoaka zany. Zay ny antony nametrahan'Andriamanitra le azy hoe afaka manana safidy i Adama sy Eva. Kanefa nipomy Adama sy Eva ary nitambo ny fikomiana dia ny fahafatesana. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 9:9 fakitsika amin'ny anara-maherin' Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny famasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambony ota. Amen. Fahafatesana ny tambony ota, zany hoe tambony fikomiana dia fahafatesana. Zany fikomiana zany dia tsy fankatoavana ary tsy fanarahana ny lalànan'Andriamanitra, tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy fanarahana an'ilay mpanjaka namorona n'izao rehetrarehetra zao. Zany ny atao hoe fikomiana. Ny ota tsy hoe mandainga fotsiny, ny ota tsy hoe mangalatra fotsiny, fa rehefa fikomiana rehetra, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra rehetra dia ota ny dikan'izay. Ary ny tambony ota dia fahafatesana. Alleloia. Militsika zany tena mahatakatra tsara ary mila mitandrina tsara mba tsy hisy fanahin'ny fikomiana na fononkaina moa ilay niresahantsika omaly, tsy hisy fononkaina eo amin'ny fiainantsika. Alleloia. Alleloia. Araka ny teniko anao hoe eo amin'ny Genesis 2:5-10 ka hatramin'ny 7:7 Andriamanitra zao
tsy raha ohatra ianao ka mihinana n'io azo dia ho avy dia tena ho faty koa ianao. Zany hoe Andriamanitra mihitsy namorona ny fahafatesana eo amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray. Ary eto dia mila fantatsika hoe ny devoly dia mahafantatra tsara n'Andriamanitra, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra io izy, ary fantany tsara fa rehefa miteny Andriamanitra lalàna io. Ary izay mahatonga anazy mitarika ny olombelona ikoa ny lalandava, mitarika ny olombelona ho akany amin'ny fakapanahy, hitarika ny olombelona ho akany amin'ny ota. Ary ny Baiboly moa dia miteny mihitsy hoe itsika dia teraka tao anatin'ny ota, satria le rahantsika efa nitondra fahafatesana, satria misy fikomiana tao. Indray tsika mety gaga hoe indray misy zazakely tsy ampianarinao mandainga dia rehefa hainy sahady ny mandainga, satria efa ao anaty raha le izy. Inona mahatonga le hoe raha aloha? Eto tsika hiditra amin'ilay secret an'ny raha amin'izay. Fa maninona ny zavatra hafa nataon'Andriamanitra fa maninona ny raha? Voalohany aloha ny fiainana na ny atao hoe ny fanahin'olona anankiray dia na ny fiainana anankiray dia ao anaty raha, tenin'Andriamanitra zany. Faharoa, ny fahasalamanao dia ao anaty raha ihany koa. Io rahantsika olombelona io zany dia izao, ao no mitondra ny fahasalamana, mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Izay mahatonga ny raha hoe misirkula mandeha manerana ny vatanao rehetrarehetra, satria rehefa misakafo ianao dia iny sakafo iny lasa energia hoentin'ny raha. Raha ohatra ny ianao hoe amila natao hoe immunité, izany atao hoe immunité izany hoe fiarovana ny vatanao, dia any anaty raha no mitondra an'izay fiarovan'izay. Misy ny globule rouge, misy ny globule blanc, fa any anaty raha any ny aliment rehetrarehetra no mivadika mandeha manerana ny vatanao. Jerevo ny fo mitepo, satria tsy maintsy mandeha manerana ny vatanao ny raha rehetrarehetra. Misy nge fo plastika, misy ny olona manana fo plastika fa tsy maty izy. Fa rehefa tsy mandeha ny raha ao anatin'ny vatanao na very ny raha ao anatin'ny vatanao dia eo ianao ny maty. Dia jereo koa fa rehefa mijery ohatran'ny hoe ny aty na ireo tova rehetrarehetra ao anatinao ireo zany ny pancréas ohatra zao dia manadio ny raha, ny aty ihany koa, ny raha manadio ny raha ihany koa, satria ao anatin'ny raha no ahitana ny fiainana. Fa ao anatin'ny raha koa no aktive ny fahafatesana. Ny olona anankiray ohatra ny hoe raha voan'ny cancer izy dia problème anaty raha ny dikan'izay. Raha ohatra ka misy ny olona voan'ny diabeta dia inona ny jerena? Ny raha ny jerena hoe be loatra ny siramamy ao anatiny ao. Ohatran'izay afaka mitenanao ny momba ny rehetrarehetra fa ny raha zany dia ao ny tombony fiainana rehetrarehetra. Ary izay mahatonga ny hoe ny rahan'i Jesosy Kristy raha tsisy kilema, raha tsy misy fahafatesana, izay no ilaitsika. Fa raha mijery ny hafa isika, ohatra hoe Bouddha zany, Bouddha ny existe, i Mahomety koa ny existe. Fa zao reny rehetrarehetra reny misy aktive tao anatin'ny rahan'izy ireo ny fahafatesana, hany ka tsy afaka nitsangana tamin'ny maty. Fa Jesosy Kristy rery andry no tsy misy activation na fahafatesana tao anatin'ny rahany. Ary izay no nahatonga anazy hoe nameany rahany, mividy ny rahany Jesosy Kristy iny dia lafo vidy iny satria raha tsisy kilema. Izay mahatonga ny Baiboly miteny hoe raha ny zanak'ondry tsy misy kilema. Tamin'ny voalohany mila fantatsika koa hoe inona ny antony nahatonga n'Andriamanitra namorona ny ondry, namorona ny biby eto ambonin'ny tany. Satria efa fantatr'Andriamanitra fa
efa aktive ny fahafatesana ao anatin'ny raha teto ambonin'ny tany dia mila raha Andriamanitra andrakofana satria raha ny tena marina tokony izay manota tonga dia maty eo eo fa noho ny famindrapon'Andriamanitra jereo nge natao amin'ny Genesis azy zavatra voalohany nataon'Andriamanitra vao nanota Damaseva dia nahatsiaro tena fa nitanjaka tena nataony Damaseva nanao an'ilay ravikazo izy fa manina ny ravikazo tao anatin'ny ray andro satria tsy nisy raha koa fa Andriamanitra mihitsiny tonga dia namono biby ary nandrakotra an'zareo akanjo amina biby zany hoe nisy raha latsaka tao nanakona ny fahotana ary izay nanomboana an'le hoe nisy sorona zanak'ondry tamin'ny alalan'ny raha foana natakonana hitantsika zany hoe Levitikosy 7:1 andin'ny 1:1 ka hatramin'ny 4:1 zao ny tenin'Andriamanitra fa ny ainy nofo dia amin'ny raha araka ny teneniko anao teo ary nomeko anareo zany atao ambonin'ny altara anao fanavotana ho an'ny anareo fa ny raha no manao fanavotana satria aina izany. Amen. Hitanao ny raha no manao ny fanavotana satria aina izany. Izany hoe enao zany mila raha tsisy pentana, mila raha izay tsy misy fahafatesana dia raha Jesosy Kristy irery ihany mahavita an'izany. Satria raha ohatra ny hoe olona anankiray zao manana sida ohatra dia ny anankiray koa manana sida dia alaina ny raha ny tsy makatsa tsy hava olana mihitsy zany. Na hoe enao misy raha tsy milamina dia alefa any amin'ny olona tsy mahava olana mihitsy zany fa tsy maintsy hoe raha tsy misy klema zay vao mahava olana. Halleloja. Jereo koa amin'ny 4:4 jerentsika fa ny amin'ny nofo rehetra dia ny raha no haindy koa izany lazaiko tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny raha nofo fa ny raha no haindy nofo rehetra ka izay rehetra mihinana azy dia aringana. Eto mahazava be ny tenin'Andriamanitra hoe ny ao amin'ny raha ny nofo rehetra zay mahatonga antsika hoe rehefa isakafo koa aloha rehefa hihinana laoka dia aleo tena alatsatra tanteraka mihitsy le biby afaka tanteraka le raha zay ianao vao mihinana anazy. Maromaro amintsika mety hoe mihinana rahana koa, mety hoe mihinana rahana biby fa tandremo fa tsy mahasalama tsika zany. Eo koa ny ohatrany hoe kisoa, mety hoe kisoa tsy mahateny ambolina koa fa tsy ny zavatra rehetra miditreto no maloto fa ny zavatra rehetra mivoaka vaopo no maloto fa saingy ohatrany hoe ny kisoa ohatra mitondra cysticercose tsy mahasoa ny fahasalaman'olombelona mahatonga an'Andriamanitra ny teny an'izany. Ao ihany koa ny raha tsy mahasoa ho antsika ny mihinana ny rahana biby satria ao anatin'ny rahana ao daholo ny fitosan'ny aretina rehetrarehetra. Ao anaty raha ao daholo no mitondra ny nahafaty amin'ny biby iny raha tsy hoe ny vononao izy fa ny aretiny rehetra dia ao anatin'iny. Zay mahatonga ny Levitika miteny hoe Levitikosy miteny hoe aza mihinana ny raha. Andriamanitra mahafantatra ny mahasoa antsika sy ny tsy mahasoa antsika. Ao amin'ny resaka raha tsika eto. Hitanao rehefa nany amin'ny Apokalipsy any aza dia ny akanjon' Jesosy dia akanjo miositra raha satria ny raha natao hoe tenin'Andriamanitra velona koa jereo. Apokalipsy 19:13, Apokalipsy 7:7 ary ny akanjo voafafy raha izy ary ny anarany atao hoe tenin'Andriamanitra. Hitanao ny akanjo voafafy raha izy satria ao anatin'ny raha misy ny aina. Halleloja. Raha tsika rehefa mieritreritra raha dia tonga dia mieritreritra menamena fa
raha ny tena marina ny raha antsika ihany koa tsy menamena ao anaty vatanao fa rehefa mivoaka avelany izy ho menamena fa ao anaty rano misy ny aina. Ilayntsika ny rahan' Jesosy Kristy. Alleloia. Izy no nahafaka atsika tamin'ny eloko ny fahafatesana. Zay mahatonga antsika rehefa ohatra ka ny ADN ny Kristy no ADN antsika, rehefa rahan'i Kristy no rahantsika dia manana ny fiainana mandrakizay tsika. Le vatana mety lo osoloana vatana tsy mety lo, osoloana vatana ara-panahy. Zay mahatonga ny hoe ianao vao mandray ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, makasitraka ny zavatra nataon'Andriamanitra, ny planina nataon'Andriamanitra, dia zao ny fiainanao mandrakizay dia manomboka etỳ an-tany. Alleloia. Manomboka etỳ an-tany ny fiainanao mandrakizay, fa tsy hoe rehefa maty ianao, fa manomboka etỳ an-tany ny fiainanao mandrakizay rehefa mandray ny Jesosy Kristy ianao, rehefa mahafantatra ny asa bidy aniny raha latsaka ho anao iny, satria ao anatin'ny raha misy ny ainy tsirairay avy. Jesosy Kristy koa dia nitondra zavatra anankitelo izy teto ambonin'ity tany ity, dia ny rano, ny raha ary ny fanahy. Ary ireo telo ireo dia miarana miteny fa marina nataon'Andriamanitra. Jerentsika aloha zay mijaomina voalohany 5:5-9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anara-maherin' Jesosy. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny raha dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny raha, ary ny fanahy manambara, satria ny fanahy ny fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny raha dia mifanaraka tsara izy ireo. Alleluia. Misy telo ato, misy ny rano, misy ny raha ary misy ny fanahy. Ho azavaiko aminao vetivety ary fofoy le izy, satria ny raha efa niteneniko anao teo ao ny tobin'ny aina. Ny atao hoe rano dia ny amon'Andriamanitra ny fahavalo, ny tsaran'Andriamanitra sy amon'Andriamanitra ny fahavalo ny Israely rehetra. Zany ireo Egyptiana ireo tany ambany rano no maty. Tamin'ny ratsy be teto ambonin'ny tany dia nisy ny safidrano tamin'ny fotoanan'ny Noa. Ny rano zany araka ny tenin'ny Baiboly ihany koa dia hoe rehefa atao batisan'ny rano ny olona anankiray dia batisan'ny famelan-keloka zany. Zany hoe nisy heloka tao, nisy ota tao dia asorina iny ota iny. Zay mahatonga ny rano eo. Ary any amin'ny Ezekely izy ny teny hoe ho fafazana rano ianao dia adio. Alleluia. Ny rano zany miendrika amin'ny hoe fibebahana ary famelan-keloka. Ny raha indray izay latsaka Jesosy Kristy, araka ny teny tamin'izy lohany tamin'ny alina namadihana anazy dia tia niaraka tamin'ny mpianana izy dia ny tena ity ny rahako izy dia ilay raha nalatsaka ao anareo, ilay fanekena vaovao. Zany hoe raha zany fanekena vaovao tadio tsara fa tamin'ny ny maty teo ambonin'ny lakroa Jesosy Kristy dia inona ny zavatra nitranga, tonga dia tritra ny hevitra nampisaraka ny atao hoe hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra. Zany hoe tsisy elanelana intsony amin'Andriamanitra sy ny olombelona, tsisy rindrina intsony amin'ny Andriamanitra sy ny olombelona. Miverina ny amin'ny planina n'Andriamanitra vaovao hoe noariana reto olombelona reto anjaka eto ambonin'ny tany ary anjanaka ny tany ho taky ny any an-danitra, hitondra ny kulturany lanitra eto ambonin'ny tany, miverina milonina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay hoe ny fahotana niditra tamin'ny alalan'i Adama, fa ny fahotana kosa potika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny tena hoe izay nandray Jesosy Kristy dia tsy azo tsaraina intsony. Satria inona ny antony? Satria rehefa ohatra zany ianao hoe iny rahan'i Jesosy iny dia raha
zay nandoavana ny fanamelohana anao. De ohatrany hoe ianao zao makao amin'ny intermarkt na makany amin'ny Jumbo na Super U na tsy haiko zay alehanao, de zao maka entana ianao de tonga eo amin'ny kesy ianao de tenenao hoe efa voaloha tanteraka ny zavatra alainao rehetrarehetra. Alleloia. De ohatran'izany koa satria i Satana mahafantatra tsara fa vao manota ianao de takiny mihitsiny ny ampiarana ny tenin'Andriamanitra. Satana mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsara na teo anatrehan'i Jesosy ary izy tsy menatra kory, nefa fatan'izao Jesosy de zao ny teneny hoe fa zao ny voasoratra hoe fantany tsara io. Tandremo ianao tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra, vakio foana ny baibolinao, fantany tsara. Fa rehefa ohatrany hoe i Satana manameloka anao, satria zay ny anarany, mpanameloka zay ny anarany, mpanameloka. Fa manameloka anao de tonga Jesosy hoe efa nividiko tamin'ny rano io fahavelao. Tsy manam-pahefana amin'io intsony ianao satria efa nividiko tamin'ny rano io. Alleluia. Averiko amindray tsy Satana namorona fahafatesana fa Jehova ray. Fa Satana mitaky fahafatesana hoe revo nanota de tsy maintsy maty satria zay ny teninao Andriamanitra. Izy nge manaraka ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa zany hoe mamitaka ny olombelo satria verseza izy tao ambony tao, verseza izy tao an-danitra tao, tsy navela hipetraka tao satria izy no nikony voalohany, izy zany nanota voalohany. Zay ny tenenan'i Jesosy hoe izy ny rain'ny fahotana, rain'ny lainga, satria izy nanao an'izany voalohany. Tsara fantatsika izany secret lanitra zany. Tiako tenena aminao efa ao ambany fanekenan'ny rany Jesosy Kristy ianao dia mahazo ny atao hoe fanomezana amin'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra. Inona ny tena mahazava-dehibe an'izay fanahy sy ny ao am-pon'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Alleluia. Takany hoe ianao zao tsisy mahafantatra an'izay ao an-tsainao sy ao am-ponao raha tsy ianao ihany. Niza tsisy mahafantatra. Mety teny ianao hoe zao na zao fa tsisy mahafantatra raha tsy ianao ihany. Zay nandraisantsika fanan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra indray izy mahalala tsy tonga eo amin'ny toerana izy raha tsy asainao eo amin'ny fiainanao. Na Jesosy Kristy koa ary tsy ho avy eo amin'ny fiainanao mihitsy izy raha tsy ho asainao. Zay le izy hoe mandondona eo am-baravaran'ny fonao ka raha sokafanao ny fonao ozy Jesosy dia ho avy hiara isakafo aminao ary izao sy ny ray ho avy hiara isakafo aminao. Ary tsarovy ny teny Jesosy ihany koa hoe izao andeos izy fa aniraka an'ilay mpampionina sy mpampahery aho zay hiaraka aminao isan'andro dia tsy iza zany fa ny fanahy masin'Andriamanitra. Io fanahy masin'Andriamanitra io ahafahanao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra marina. Satria ny tenin'Andriamanitra nge dia ohatra ny fahadalany eo amin'izao tontolo izao raha miresaka n'izany raha zany zao tsika amin'izao tontolo izao dia hoe ny Andriamanitra reo zany Andriamanitra lian-drà. Fa tsy hany mihitsy fa iza moa no namorona ny raha. Misy antony nge namorona an'Andriamanitra ny raha ary ny raha zay mipirina ao anatinao io ary ianao zay niforon'Andriamanitra io manana mission ianao eto ambonin'ny tany dia ny anjaka avokatra be dehibe. Alleluia. Ary raha ohatra ianao ka nanota dia omen'Andriamanitra famonjena ary ovokisan'Andriamanitra fahaela velona. Raha ohatra ianao maka ny kolotsain'ny lanitra satria izany ny planin'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay lamatoa, ilay fahamarinana, ilay tenin'Andriamanitra amin'ny alalany dia afaka miteny ianao hoe
tompo ny raha zay mipoina ato amiko dia tsy andera ny fahafatesana intsony fa manana ny fiainana mandrakizay aho. Amen. Ity vatako ty no mety ho faty fa zao kosa tsy ho faty mandrakizay satria alleloia amin'izao andro mipasika amin'ny famonjena zao dia oka ianao hiditra eo ambany fanekena, oka ianao hiditra eo ambany fakatoavana. Ny tenin'Andriamanitra tsy sarotra manaraka ny tenin'Andriamanitra raha mahafantatra ny fon'Andriamanitra ianao fa fahafinaretana fiainana be dia be eto ambonin'ny tany ary fiainana mandrakizay manomboka etỳ tany mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy ary any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ao anatinao zany hery zany noho ny am'rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Androany nanao teny filazana taminao momba ny rahan' Jesosy Kristy zay latsaka ao anao. Alleloia. Satana bandainga satria fahavalo efa resy izy. Alleloia. Zay nahatonga Jesosy ny teny raha miaraka amiko ianareo, raha tsy miaraka amiko ianareo tsy mahavita ninino. Tenin'Andriamanitra koa ny teny hoe raha Andriamanitra miaraka amintsika iza ny atohatra antsika. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny mihitsy hoe fahafatesanao, aiza ianao, aiza ny herinao, satria fahavalo efa resy Satana sy ny voromony. Satana tsy namorona ninina zany ary tsisy anazy ny eto ambonin'ny tany na ny kely ary efa lasan'i Jesosy lakilehan'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Alleloia. Ahoana ny nahalasan'i Jesosy an'izany? Matoa izy afaka nakalakilehan'ny fahafatesana. Dikan'izay mahery noho ny fahafatesana izy. Ary io Jesosy mahery noho ny fahafatesana io nameany rano anao, raha tsisy klema, raha fanavotana, raha fanadiovana tanteraka ao anao. Io Jesosy eo akaikinao amin'izao fotoana izao. Tsy manadino anao izy, mitazona anao amin'ny tanany ankavanana izy. Ary tiany ary ho sitrany tokoa hoe ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao hitoetra ao an-trano Jehova andro lava ianao. Amen. Azadino rapitso fanavotana, andro fifaliana ho antsika kristianina satria azadino fa zao vanim-potoana zao mihitsy ny fahatsiarovana satria io pasika io efa nanomboka tany amin'ny taona ny ilan'ny zanak'Israely tao Egypta ary nakalazaina isa-taona dia amin'izao periode zao tamin'izany zany 220 na mihoatra kely taona lasa zay nanome rano antsika Jesosy Kristy. Zay ny tenenany teo ambony lakao hoe vita zay, efa vita ny zavatra rehetrarehetra, efa vita ny fanavotana anao rehefa mandray azy ianao, efa vita ny fampahorian'ny Satana eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Hoy izy ny teny tompoko hoe ety amin'izao tontolo zao ety mety ahitana fahoriana kely ihany ianao. Fa hoy izy ny tompo hoe fa matoky fa izao efa nandresan'izao tontolo zao. Na izao tontolo zao, na ny fahafatesana, na ninino efa resin'i Jesosy daholo. Ary tsisy asaraka ny fitiavantsika nazy, na ny voana, na ny any ambany, na ny fiainana, na fahafatesana, na fahantrana, na ny arena, na misy asa, na tsisy asa, na misy vady, na tsisy vady, na misy zanaka, na tsisy zanaka, tsisy mahasaraka ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Ho tahinana ianao sy ny ankonanao. Ny raha ny fanavotana, ny raha ny fanekenany handrakotra ny tolanam-baravarany fiainanao amin'ny nara-maherin' Jesosy. Amin'ny nara-maherin' Jesosy miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Ampitiavana be dia be.
hahazoanana tombonandriray naonano iandry fasana manolona vo eritreritra mandraky izay See